Ilaina farak'izay maika urgent izy amin'ny teny vazaha, ovidazen izy amin'ny teny coréen, dialecte any Corée entre any Corée du Sud sy Corée du Nord zany anareo izay mbola tsy mahay a. Raha misy eto lana vavy enina eo atenatenany ary ianao tsy maninona, mila feno taona fotsiny zany hoe à partir ny 18 taona zany a, tsy voatery manana permis a, tsara ianao mahay teny vahiny nefa ny tena important de hoe mahazo teny gasy ianao a, olona responsable fotsiny ianao fa mety foana na any amin'ny faritra na ao Antananarivo de miangavy anao zany raha mahafeno an'ireo critère ireo ianao a amin'ny herinandro farafatarany amin'ity farany volana janoary ity farafatarany a, mba hanantona amin'ny bureau-pokotany a hisoratra amin'ny listim-pifidianana. De ny mbola tsy ampihinan'olona mangahazo nareo, de ny mbola bloqué-ny olona fanaovana passeport de mbola tsy afaka makaty ivelany, de ny mbola manana ny zo-pirenena malagasy afaka mifidy de manasa anareo a hisoratra anarana any amin'ny listim-pifidianana amin'ny farany volana janoary ny farany a araroty de mbola afaka mifidy nareo. Aoka tsika ho acteur fa tsy ho spectateur ny fanovana. Raha te hanova zavatra ianao a de metomboka amin'ny fampiasanao ny zo-pirenena malagasy anao a, fi-exercenao ny zo anao a mba afaka hifidy de manasa anao zany a hanantona ny bureau-pokotany. De rehefa any ianao a de tonga de amarino raha efa misoratra ao sahady ndray koa ry bebe anareo a zay efa nivadiky impito a any amin'ny fahasandrazany any, amarino din zao satria olom-pirenena anao a manana zo ianao anara-maso ny fifidianana, aloha amin'ny fifidianana, mandritra ny fifidianana, ao aoriana fifidianana ary manentana anao ary mba hiditra amin'ireny commission ireny fifidianana ireny a anara-maso amin'ny atsakany sy andava noho ny fifidianana. Fa raha ohatra manko hoe samy mijanona fotsiny eny an-trano tsika hoe de toute façon zavatra misy halatra io, de raha samy mijanona fotsiny eny an-trano nareo a de le mpangalatra ihany zany no mijanona eo, zany hoe le tany amin'ny toriteny zany, le resaka tany amin'ny toriteny iny zany no mijanona eo. Averiko zany na mpanohatra ianao na mpanohana ianao na mpilelaka ianao na mpinono ianao, tsy olana fa raha mbola manana ny zo-pirenena malagasy ianao afaka mifidy de manasa anao a hanantona amin'ny bureau-pokotany a hisoratra anarana amin'ny farany volana zao a any amin'ny listim-pifidianana. De rehefa hifidy olona ianao de apatsa ivoko anao fa tsy hoe bôgôsy izy na hoe mahay mijijy be izy a de vidinay fa ny tsangakeviny no vidinao. Ny tsangakeviny ve mety ho tanterahany ao anatin'ny mandat-any a, mety ho tratrany ao anatin'ny 5 taona ve io tsangakeviny io a, sa hoe any amin'ny farany mandat izy a vao hanovokovokanao an'io hoe atombokontsika amin'ny herinandro zao a, ho amin'ny herinandro no atombokontsika zao a, mety ho amin'ny herinandro ndray koa no atombokontsika ty anankiray ty a, de vidio tsara le olona vidinareo a fa tsy menaka sasaky ny fefany sy t-shirt maimboelika be reny a, reny ny atao hamaritra ny olona hitondra ny firenena. Tsy hoe mahafinaritra ny spectacle miotsana ny vodiny Jerry Marcos a, fa tena hoe mba olona manana hevitra no vidiana. De manantena anareo any toerana zany a anara-maso hatramin'ny farany ny fandehan'ny fifidianana ho sarotiny a, ary raha misy zavatra hitanareo hoe tsy mety a de toroy amin'ny Facebook fa efa eto zao ny firenena no manapa-kevitra eto amin'ny Facebook eto. Misaotra tompoko.